Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ankafalinina indray no andorana anao ny mety ho toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka ny alatsinainy ka hatramin'ny alarobia ho avy izao. Ao anatin'izay ary dia raha ho an'ny 3 andro voalohany aloha dia saika maina amin'ny ankapobeny tombalana any amin'ny fisasahany herinandro any, zany hoe manomboka ny alarobia kosa dia iverina indray aloha amin'ny ankapobeny ny oram-baratra mitsitokotoko amin'ny faritra maro manerana ny nosy dia amin'ny afovoantany ny afovoan'ny rehefanosana iny ka hatramin'iny avaratry ny nosy manontolo iny. Ao anatin'izay ihany koa dia ny manodidididina ny talata sy ny alarobia any dia misongadina ny fiakaran'ny maripana ambony aty amin'ny afovoany atsinanana sy atsimo atsana ny nosy. Jerentsika amin'ny atsipiriany makasika izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rapitso dia misy tadrivindrahona kely aty amin'ny morotsiraky ny atsimo atsinanana sy taolaniaro aty torak'izany koa morotsiraky ny faritra Sava ifandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritra sisa. Tolakandro kosa indray dia misy oram-baratra mitsitokotoko aty amin'ny atsitan'ny Melaky ilan'ny atsinanan'ny faritra Menabe torak'izany ihany koa aty amin'ny farany avaratra atsinanan'ny faritra atsimo andrefana ny ilany andrefan'ny afovoantany manontolo iny makaty amin'ny atsimo atsinanana nosy, zany hoe aty amin'ny faritra atsimo atsinanana mazon'ny Orombe sy Taolaniaro iny mazony Vakinakaratra zany sy Itasy. Misy tadrivindrahona miserana ny alina aty amin'ny atan'ny Analamanga aty sy aty amin'ny manodidina ny morotsiraky ny Nosy sy Analalava iny. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Tombatombana ho an'ny maripana kosa dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra afovoantany. Morotsiraka atsinanana kosa dia 3 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Mihoatra ny 3 ihany koa ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Raha manerana ny nosy dia tafakatra hatramin'ny 7 raha ny tombatombana ny aty amin'ny Antsohia aty. Toeantsika hatrany ho an'ny tontolo andro talata dia mitoetrandro ny tandrivindrahona ho an'ny aty amin'ny afovoantany indrindra avy ny takariva dia aty amin'ny atan'ny Melaky mitatra kely aty amin'ny Analamanga izay misy orana tandrivindrahona kely ihany koa ny alina dia aty amin'ny Orombe sy tapany avaratry ny faritra Anosy iny misy orana tandrivindrahona ihany koa ny apatelo ny avaratry ny nosy, zany hoe faritra Diana, Sofia, ny faritra Sava sy Ambatsoa, Analanjirofo ary Atsinanana. Ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny talata dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra ho an'ny afovoantany 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka atsinanana, 30 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Araky ny tahantsika dia Maheva tanàna sy Antsohia dia tafakatra hatramin'ny 30 degré Celsius. Manantsika toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny alarobia dia mitoetra hatrany tadrivindrahona aty amin'ny afovoantany manontolo sy morotsiraka atsinanana manontolo iny ary ny tapany avaratry ny nosy any andrefana zany no maina amin'ny ankapobeny sy ny atsimo andrefan'ny nosy ary ny tombatombana hatrany. Ny maripana voavinavina dia miakatra hatramin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana kosa dia misy tafakatra hatramin'ny 30 any mananjary any ary ny morotsiraka andrefana dia mihoatra ny 30 degré Celsius. Maheva tanàna moa mafana indrindra ho an'ny alarobia 30 degré Celsius. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany dia manasanao ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.